Niroso tamin'ny fanatanterahana fivoriambe nentina nandiniana sy nandrafitra ireo fandaharan'asa sahaniny fikambanana ny ONG Harena Manasoa omaly teny Ambodiafotsy Ampitatafika ity fikambanana tsy miankina ity moa izay efa ahitana mpikambana miisa 300 ao aminy amin'izao fotoana izao. Harena Manasoa mitatitra ny vaovao. Nifamotoana teny Ambodiafotsy Ampitatafika omaly ireo mpikambana manodidina 300 avy amin'ny fikambanana tsy miankina Harena Manasoa. Nanamarika ny fotoana ny fivoriambe izay nahafahan'ireo mpikambana nandrafitra ireo fandaharan'asa sahaniny fikambanana araka ny nambaran'Andriamatoa Ramanatsoa Kristian foloany ONG Harena Manasoa. Misy zao ny asa izay ataonay eto Ambodiafotsy Ampitatafika malaza amin'ny 28 oktobra dia ny fitokanana ny tapoka sy ny barrage nataonay ho an'ny tantsaha fangatantsatsaha eto amin'ny fokontany Ambodiafotsy malaza ary commune Ampitatafika. Dia isy ny hetsika fanadiovana eny amin'ny boriboritany voalohany ny lakan-drano satria izay avy any amin'ny boriboritany voalohany dia nangataka ireo olona fa izay ny vorina hoe iny no ataontsika hiaraka isalahy ny boriboritany rehetra andeha isaky ny fokontany anadio ny lakan-drano satria raha hitanareo teo amin'ny vaovao zao avy ny orana dia totoky ny rano tsabona ny anjesika andavamamba anjesika 1. Nanamarika ty hetsika ty ihany koa ny fitoam-bavaka ho fisaorana an'Andriamanitra no ireo soa nomeny lara-pamian'ny fikambanana Harena Manasoa tokoa ny famadihana izany soa azo avy amin'ny ilainanahary zany ho tombotsoan'ny mpiarabelona tafiditra indrindra ao anatin'ny fankalazana ny 240 taona nisin'ny fikambanana ihany koa izao hetsika zao. Dia mbola maneho fisaorana sy fankasitrananao indray ny tenako amin'izao alina izao nanaraka ny vaovao hatramin'ny farany mametraka ny veloma ho amin'ny rampitso amin'ny valoratra ny fotoanantsika eto anatin'ny fampalama vaovao amin'ny teny malagasy. Mandrapitafa tompoko lahy sy tompoko vavy.